Tetsekilan nefa nandritra ny fotoana nifampiarahaban'ny mpiasa rehetra teo anivon'ny ministeran'ny serasera nohon'ny taona vaovao dia nitondran'ny fahitany ihany koa iny vina noentin'ny filoha-pirenena iny ny ministra ny serasera Andriamatoa Laurent Rahajason ho azy indray dia ho an'ny malagasy rehetra iny vina iny ary tsy tokony mandray atendrony izay vina izay ny rehetra satria tombony ho an'ny rehetra ny fisiny zany. Vina ihany iny zavatra nataon'ny filoha-pirenena teny avloha iny na izy na ny filoha-pirenena andimby azy any aoriana no afaka manatanteraka izany vina izany. Zavatra natao mba hampandrosoana ny firenena no nataon'ny filoha-pirenena. Vina araka mahavina regny dikany dia zavatra eritreretina anatsarana zavatra anankiray. Iny zany vina nataon'ny filoha-pirenena anatsarana ny firenena. Rehefa zay anatanteraka an'iny zany na gouvernemento na filoha-pirenena araka ny teneniny hoe filoha-pirenena manaraka any no mamarika azy ho programa sy plan d'action zany anatanterahana azy. Tsy misy tsy hitako ny vina dia tsy misy vina ratsy zany, tsy misy vina tsara dolo fa atao fanatanterahana azy sy amin'ny akanan'ny andraikitra isany. Marina hoe nalaza amin'ny télévision anankiray kopikole zany dia lasa ohatr'izany daholo tsisy dikany aby ake zany. Voalohany indrindra na kopikole io na tsy kopikole tsisy dikany zany. Fotoatiny jerena. Ny vina toy ireny ho iatran'ny ministra misanany serasera dia tokony atao ho an'ny malagasy. Tsy tokony ho an'ny ivelany no anaovana azy fa atao eto Madagasikara satria ho an'ny malagasy no anaovana azy. Mba hafahafanikany olona milaza sandra tena fa hoe tena tia Madagasikara. Ao anatin'ny efa taona tsy miperakety mihitsy dia rehefa mba hanao vina ho an'ny maha-émergence Madagasikara dia any Paris manao anisy fanga malagasy Paris Frantsainga mandeha iresahana amin'ity zavatra ity. So dia émergence amin'ny Paris iresahany io izany izy tsy mipetraka mandeha brebo-bahoaka fotsiny zany. Tia ady tia manasokika fitoram-patsakany fotsiny zany. Fa ho an'izay lehilahy ka tena manana ny ampopolo tia tanina zany. Mody eto aloha voalohany eto mipetraka miaraka amin'olona rehetrarehetra. Omanizomano ny fampiarahaba ho amin'ny taona vaovao ny eo anivon'ny ministera misanany serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakany ka tetina nisana ihany no nanatanterahana izany. Nisy fizarana nofokena amin'ny tampihavanana nandritra izany fotoana izany.